Amin'izao asabotsy 8 febroary amin'ny 8 ora maraina zao de fifaliana tanteraka ho ahy manokana ny mankalaza ny fahavalo volan'ny pejy zava-manahirany vehivavy ka anolorana fanomezana 7 alina ariary ho fankalazantsika ny 8 marsa izay atolotra amin'ny 8 marsa amin'ny 8 ora maraina any Madagasikara ho anao izay andray anjara amin'ilay fifaninanana tsotra kely ny fifaninanana manoratra anarana vehivavy feminista 8 anao ao amin'ny commentaire soratanao ao amin'ny commentaire zany le anaran'ilay vehivavy feminista 8 zany hoe vehivavy feminista malaza moa zany fa tsy hoe bebenay feminista de soratako ao fa be dia be ny vehivavy feminista malaza be eran-tany na malagasy na vahiny izay fantatrao rehetra rehetra fa anaky 8 fotsiny no sorato ao amin'ny commentaire de asevo ny namanao rehetra rehetra hanao réaction amin'ny commentaire anao zany hoe ny voalohany zany de manoratra le anaran'ilay vehivavy feminista 8 anao ao amin'ny commentaire amin'ity fifaninanana ty de asainao ny namanao rehetra rehetra hanao réaction zay réaction ataony eo na j'aime io na j'adore io na en solidarité io na malahelo io na mitomany rehefa commentaire zany de mety daholo fa izay anarana vehivavy 8 be réaction indrindra zany de mahazo an'ilay 7 alina ariary amin'ny 8 marsa 2024 amin'ny 8 ora maraina any Madagasikara izay nanoratra an'ilay commentaire. Inona moa ny antony anaovantsika an'izany? Voalohany asa nafa heninao zany hoe baby shower zany. Fomba Amerikanina izy io. Amin'ny Amerikanina zany eo amin'ny 2 volana eo alohan'ny ho teraka ny zaza, zany hoe rehefa 8 volana zany ilay vokan'ilay reny bevoka de misy an'izany fankalazana hoe baby shower zany amin'ny vehivavy Amerikanina. Mifanohitra tanteraka amin'ny kolontsainantsika malagasy moa io satria amintsika malagasy zany tena zavatra sarotra zany fiterahana zany de tena mitaintaina raha eo amin'ny fahavalo volana eo tena mivavaka mafy izay manam-pinoana hoe mba ho tonga soamantsara ilay zaza, ho tafavoaka soamantsara ny rano ny reny sy ny zaza de rehefa teraka soamantsara misy ary fomba sasany miandry herinandro, miandry tapa-bolana mihitsy vao ankalazaina sy arabaina miroapatsa ilay reny teraka. Fa amin'ny fomba Amerikanina indray tena hafa mihitsy ny an'zareo fa 2 volana mialohan'ny haterahana na afaka atao aloha be zany alohan'ny haterahana de manao an'io fankalazana hoe baby shower io ny Amerikanina zany hoe tsy mamangy tsony zany reo rehefa teraka, misy ihany moa ny mbola mamangy rehefa teraka soamantsara fa amin'ny kolontsainany zareo zany hoe tsy de elingelenina tsony ilay vehivavy voareraka voateraka sy le zazakely arovana tsy hifanosy amin'olona be dia be de ataony alohany anazy ilay fitondrana fanomezana zany hoe tena atao shower amin'ny alalan'ny fanomezana be dia be mihitsy ilay reny sy ilay zaza, tena hoe manao fankalazana fiaraha-misakafo de mitondra fanomezana ny invité rehetra rehetra na fitaovana hoentina miteraka na décoration ho an'ilay zaza na fitafiana zay zavatra hoentina zany fa tena mankalaza an'io baby shower io ny vehivavy Amerikanina. De mitovitovy amin'izay le ataontsika eto satria feno 8 volana koa ny pejy zava-manahirany vehivavy tamin'ny 15 ny volana Jona tamin'ny taona lasa no nisokatra voalohany ny pejy zany hoe 8 volana amin'ity volana février ty raha sitrapony tompo de feno 9 volana amin'ny volana marsa amin'ity taona ty zany hoe ho teraka amin'ny 8 marsa amin'izay zany ny hetsika rehetra rehetra rehefa bevoka tao anatin'izay 8 volana zay ny pejy angatahana amin'Andriamanitra mba ho teraka soamantsara afaka 2 volana de ankalazaintsika mialoha amin'ny alalan'ny baby shower zany ato anatin'ny 2 volana be zao ny pejy ka amin'ny mahafankalazana anazy zany de isaorana voalohany indrindra aloha Andriamanitra izay niantso za manokana de mandray an'izao andraikitra eto amin'ny pejy zao ho antso avy amin'Andriamanitra tsy misy manery
tsy tena programako manokana amin'ny mahazaho anahy fa tena hoe raisiko ho antso avy amin'Andriamanitra ho fampandrosoana sy ho fampaherezana ny vehivavy. Zany hoe telo be izao koa ny fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra nitahiry ny pejy tao anatin'ny 7 volana. Misaotra anareo vahiny 4 tao anatin'izay 7 volana zay ny vahiny sy ny zara teto amin'ny pejy. Misaotra anareo mpanaraka ny pejy 7,500 tao anatin'izay 7 volana zay. Ny ataoko hoe teny fanevan'ny pejy moa dia arak'izay hitantsika ao amin'ny pejy izy vao novatsika vao tsy ela, dia ilay hoe velon'ny finoana, miroso amin'ny fanantenana ary miasa amin'ny fitiavana. Izany hoe sady mandeha amin'ny finoana antsika, manao fampianaram-pinoana antsika eto amin'ny pejy, mitohy izany ilay fianarantsika an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly isaky ny alahady, miroso amin'ny fanantenana antsika, izany hoe tsy mijanona amin'ny fizarana izay ataontsika eto amin'ny pejy ihany fa raha sitrapon'ny Tompo dia hanomboka amin'io herinandro io koa ilay fianarana anglisy maimaim-poana voalohany, eo amin'ny 20 mahery nareo namaly ny antso, misaotra anareo efa mifandamina amin'ny fotoana ianarana antsika. Ho ferantsika amin'izay aloha izany ny andiany voalohany hianatra anglisy maimaim-poana eto amin'ny pejy, manomboka amin'ny herinandro manaraka io raha sitrapon'ny Tompo ao anatin'ny 2 volana, fa efa miroso amin'ny fanantenana sahady koa tsika fa hisokatra koa ireo fianarana en ligne samihafa eto amin'ny pejy. Mikasa koa izany eto amin'ny pejy hanao fianarana informatika en ligne, hanao fampianarana momba ny tontolo iainana en ligne, dia izay ilay hirosoana amin'ny fanantenana ary ilay asa amin'ny fitiavana izay tena lehibe indrindra raha sitrapon'ny Tompo manomboka amin'ny 7 marsa. Izany hoe rehefa teraka soamantsara ilay voka 7 volana afaka 2 volana dia hanomboka anao hetsika pratika any amin'ny Madagasikara amin'izay antsika hiasa amin'ny fitiavana. Ianareo izay efa nifandraisana rehetrarehetra miomana fa raha sitrapon'ny Tompo entintsika mibavaka, velon'ny finoana antsika, miroso amin'ny fanantenana antsika ary hiasa amin'ny fitiavana amin'izay afaka 2 volana raha sitrapon'ny Tompo, dia miaraka ankalazaintsika daholo izany ato anatin'izao fankalazana ny 7 marsa ato anatin'ny 2 volana eto amin'ny pejy izao. Ampatsiahiviko izany ilay fifaninanana 7 marsa azahoana 7 alina ariary amin'ny 7 marsa amin'ny 7 ora maraina any Madagasikara, dia hanoratanao ao amin'ny commentaire anarana vehivavy feminista anaky 7 izay fantatrao, dia asaio ny namanao hanao réaction amin'ilay commentaire anao, dia tsy izay mahita anarana maro indrindra indray izany no mahazo fanomezana amin'ity, fa samy manome anarana 7 daholo izay manao commentaire, fa izay mahazo réaction maro indrindra indray izany no mahazo an'ilay fanomezana. Dia izao ny fepetra tokana, tsy azonao averina intsony izay anarana vehivavy efa voasoratra ny hafa ao amin'ny commentaire. Izany hoe izay manoratra aloha izany dia mahazo tombony, afaka manoratra aloha anao reto daholo ny zavatra soratanao momba an'ilay vehivavy, tsy hoe anarana fotsiny fa sorato ao koa izany ny teny anankiray miabo izay mampalaza an'io ilay vehivavy ny soratanao io, sorato miaraka ao amin'ilay commentaire anao ao, teny anankiray mampalaza anazy, ny daty sy ny toerana nahaterahany sy nahafatesany raha ohatra ka olona efa maty no soratanao ao, dia ilay anarany. Ohatra vitsivitsy izany reto ataoko exemple ho antsika izay handray anjara amin'ilay anarana vehivavy 7. Ohatra fotsiny reto voalohany amin'izany ity vehivavy Bell Hooks ity, efa nodimandry moa izany izy fa tena isan'ny vehivavy feminista nanova ny tantaran'ny feminista maneran-tany i Bell Hooks.
tena safidiny mihitsy ny hoe atao minuscule ny anarany fa tsy atao majuscule satria ozy izy tsy izy no zava-dehibe, tsy bell hooks ozy izy no nanao inona fa ny asany amin'ny maha-feministe anazy no tena tiany hojerena kokoa dia tena nataony minuscule mihitsy zany ny anarany mba hifantohany rehetra amin'ilay fanovana nentina. Izy moa dia tena mitondra réforme tamin'ny fomba fampianarana ary izay fomba fampianarana nentina izay no kasaina hanaovana ny fampianarana en ligne rehetrarehetra eto am-pety, zany hoe tsy ilay pédagogie mahazatra antsika hoe mpampianatra dia ambony dia mieritreritra hoe izy no manana ny fahalalana rehetrarehetra dia ny mpianatra dia mihaino fotsiny dia amin'ny fanadinana dia mamerina fotsiny an'izay efa nilazaina ilay mpampianatra fa tsy manan-kevitra mihitsy. Zay no isan'ny zavatra nitoerin'ity théologiana humanista amerikanina mainty hoditra izy. Ny féministe zany ny féminisme dia tamin'ny 20 marsa 1700 no nanomboka ireo vehivavy amerikanina fotsy hoditra niadiny zony taty États-Unis. Tany a New York no nanao filaharam-be ireo vehivavy niadiny zony mba hananjo hifidy, hananjo hitovy amin'ny lehilahy mifidy tamin'ny 20 marsa 1700. Dia nanomboka tamin'ny 20 marsa 1700 no lasa andro maneran-tany ho an'ny vehivavy amin'izay ka ankalazaintsika isaky ny 20 marsa zany ilay andro maneran-tany ho an'ny vehivavy mandraka ankehitriny. Ilay 20 marsa zany tamin'ny namoronana anazy dia tsy hoe rehefa tonga ny 20 marsa dia lasa ny vehivavy mandeha manao izay tiany atao dia mirevo dia mamo dia vao maika maneho ny hadalan'ny vehivavy, fa ny 20 marsa dia tena hoe fanafahana ny vehivavy. Araka nyity teniny ity amin'ny teny anglisy moa izy dia hoe the moment we choose, we love, we begin to move towards freedom, to act in ways that liberate ourselves and others. Raha dikako tsotsotra zany dia hoe amin'ny fotoana izay hisafidiananao hoe hanomboka hisafidiananao hoe hity amin'izay ianao, izay ilay hoe miasa amin'ny fitiavana, dia manomboka eo izy dia misokatra ho anao ny fahafahana, dia misokatra ho anao ny lalana manafaka ny tenanao sy manafaka ny hafa. Zany hoe mitovitovy amin'ilay slogan ny Repoblika fahaefatra any Madagasikara hoe ilay fitiavana ny lehibe indrindra sy ilay slogan ilay page hoe miasa amin'ny fitiavana. Rehefa fitiavana no hijerentsika ny vehivavy namantsika, rehefa fitiavana no hijerenareo ny lehilahy ny vehivavy vadinareo, anabavinareo, zanakareo dia miroso amin'ny fanafahana ny vehivavy. Izy zany tsy isan'ireo ilay niaraka nitolona tamin'ireo vehivavy fotsy hoditra tamin'ny 20 marsa 1700 fa tena nanao réforme ny féminisme taty Amerika hoe tsy mitovy ny zavatra takiany vehivavy fotsy hoditra sy ny zavatra takiany vehivavy mainty hoditra. Dia izy zany no isan'ny pionera. Isan'ny zaraiko koa vehivavy anankiroa izay mbola mi-inspiré anahy hatramin'izao koa, vehivavy mainty hoditra amerikanina daholo moa zany satria aty Amerika amin'izao no isan'ny mi-inspiré anahy, dia fantatsika rehetrarehetra i Michelle Obama. Dia fantatsika tsara fa izy no vadin'ilay filoha amerikanina mainty hoditra voalohany Barack Obama. Izao indray ny teny mampalaza anazy: there is no limit to what we as women can accomplish. Raha dikako tsotsotra dia izao hoe tsy misy fetra ny zavatra azontsika vehivavy atao. Tena nomen'Andriamanitra hery atsika, nomen'Andriamanitra fahendrena atsika, nomen'Andriamanitra fitiavana atsika indrindrandrindra, andao amin'izay atsika hanafaka ny vehivavy namantsika. Ary ny vehivavy feminista farany izay isan'ny tena mbola mi-inspiré anahy hatramin'izao tena rehefa reraka ny fianarana iny rehefa reraka ny firotirotoana amin'ny fiainana iny dia manana
blog Facebook izy, manana Facebook izy, manana TikTok izy, manana YouTube izy, tena hoe manome teny fampaherezana ny vehivavy tamin'ny tonga taty Amerika ozony olona hoe ianao vehivavy mainty hoditra féministe fantatrao ve Oprah Winfrey? De hoy zaho hoe iza koa ary zany? Wow! Hozy ry zareo, mbola malaza lavitra noho ny président république aty Amerika hozy ry zareo zany Oprah Winfrey zany satria izy de tena isan'ny vehivavy nanomboka izy zany de tena ny zavatra niainany no tena nandrafitra ny herim-po sy ny fahendrena nanany manafaka ny vehivavy hafa koa. Izy de tena isan'ireo niara-ny fanolanana tamin'ny mbola zaza, bevoka tamin'ny fahazazany, mbola 15 taona izy de bevoka, tsy azo mono zanany rehefa teraka izy zany hoe tena nandalo zavatra sarotra izy teo amin'ny fiainany fa tsy nijanona tamin'izay izy fa nandeha tamin'ny finoana izy, vehivavy kristianina izy nanomboka ny mitovitovy amin'ilay zavatra ataontsika eto amin'ny pejy, ny zavatra natomboka ny manao interview izy tamina televiziona manokana de lasa miha-malaza be, tena mba jereo ao amin'ny YouTube ao zany Oprah Winfrey zany fa izy de isan'ny tena hoe nanangana sekoly izy any Afrique du Sud, niresaka tamin'ny président ny Afrique du Sud izy hoe inona ny azoko hanampiana ny vehivavy aty tena nanangana sekoly fampandrosoana ny vehivavy, misokatra be de be ny olona maneran-tany ampiny izy io rehefa teo hoe hiroso amin'ny fampandrosoana, afaka hifandraisana soamantsara izy izao indray ny teniny hoe you define your own life. Don't let other people write your script. Raha dikako tsotsotra ny teniny de zao hoe ianao no mamaritra ny fiainanao. Tsy hoe matoky tena anao de tsy ankina amin'Andriamanitra sady tsy ila fanampiany olona, fa tena mana-tsafidy ianao hisafidy an'izay ho avy tianao hatrena ka aza velan'ny hafa no hanoratra ny tantaranao, fa nomen'Andriamanitra fahafana ianao vehivavy sy isika tsirairay avy hanoratra ny tantaram-piainantsika. De izay no isan'ny fanentanana foana tanjona tiana kendrena eto amin'ny pejy hoe vehivavy manaja n'ilay maha endrik'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy azy ny vehivavy malagasy, fa tsy fato-patorany rafi-piarahamonina, tsy fato-patorany tahotra, ary indrindra tsy fato-patorany lehilahy izay mampahory sy mampijaly azy. Reo zany no ohatra vitsivitsy nataoko tsy azonao atao ao anatin'ilay commentaire ntsony zany izy telo fa be dia be ny vehivavy feminista maneran-tany reo no humanista no nomeko reo tsy notononoko teo ilay vehivavy nitarika n'ilay hetsika voalohany tamin'ny 8 Mars mbola azonao soratana. Misy koa ny atao hoe murista izay hoe feminista any Amerika Latina, jereo fa sopapa daholo zany misy ireo dalit feminista avy any Inde indray ireo vehivavy indianina mainty hoditra antsoina hoe dalita, misy feminista be dia be koa ry zareo malaza, misy ny feminista avy any Azia, misy be dia be zany ilay vehivavy feminista. Andao anaovantsika fifaninanana sy fifampizarana eto amin'ny pejy ato anatin'izao iray volana izao. De aza tara ary fa arakaraka ny mahelanao de ho lasan'izay manoratra loha daholo ireo vehivavy malaza ireo, ary miafoy ny fotoana anasanao ny namanao anao réaction amin'ny commentaire anao ka aza mangatakandro jereo avy hatrany fa be dia be ny vehivavy feminista na vahiny na malagasy. Zany rana valona voalohany zany tena vehivavy feminista izy, betsaka ny tantarany soratany. Azonao soratanao zay satria tsy nambeko ny fanazavana, tsy nanome teny anankiray mampalaza anazy za na malagasy na vahiny sorata ao amin'ny commentaire.